Anio talata faharoa ny volana Jolay taona 2024. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fiderahantsika sy fisaorana an'Andriamanitra ry havana. Andeha homany eo am-pelantananareo ny Salamo fahaenina amby enimpolo. Salamo fahaenina amby enimpolo ny andininy fahavalo hatramin'ny faharoa amby enifolo. Rehefa vonona isika, andeha isika hitsangana hidera ny Tompontsika. Vakiny zany aminaran'i Jesosy manao hoe misaorana Andriamantsika ary firenena ary asandrato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozorozo. Fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta mavesatra teo ambalahanay ianao. Efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masino, midera sy mankalaza, manome voninahitra anao izahay. Raha vao mifoto koa izahay Andriamanitra dia tsaronay fa misy Andriamanitra mpamorona izahay. Nisy Andriamanitra miaro anay izahay, manome fahasalamana ao anay isan'andro, mikarakara anay. Mandritry ny tontolo andronay Andriamanitra dia mandray an-tanana izany ianao koa, isaoranay ianao noho izany fitiavanao lehibe izany. Isaoranay ianao ny amin'izao maraim-baovao izay omenao anay izao. Rehefa avy namakivaky ny aliko ny fahafatesana izahay, dia ny foazonao tahaka ny tsy manan-tsiny indray, afaka misitraka tontolo andro vaovao, dia misaotra noho izany fitiavanao izany. Isaoranay ianao Tompo ny amin'ny zavatra rehetra aseho anao eo amin'ny fiainanay. Manoloana izany indrindra Andriamanitra no atsapahanay fa tsy tanteraka izahay. Manota mandrakariva izahay ary misaina fahotana mandrakariva. Olombelona ihany izahay Andriamanitra, ko mifona mangata-pamelana aminao fa tsy mendrika akory ny anonona ny anaranao. Mamindrafo aminay, mamelana elokay fa mpanoty izahay Tompo, dia mahatoky sy mino anefa izahay fa mamindra fo aminay ianao ary raisinay ampifona sahady izany famelan-keloka atolotra ao amin'i Jesosy Kristy ho anay izany. Ankehitriny ary manatanteraka izao fanompoana izao izahay, dia aoka ny fanahinao masina hitaridalina anay tsiraray avy, mahatonga anay ho tanolona ka handry ny teninao, ary mahatonga anay indray mba ho tsara fihavanana aminao raha hiatrika ity tontolo andro ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no vanay ny vavakay. Amen. Vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra fa mbola omenao indray izay ampahampotoana ahafahana mamaky ny soratra masina. Hiaino ihany koa ny hafatra avy amin'ny teninao. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Exodosy toko fahaefatra. Exodosy toko fahaefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakiny amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe ary raha tsy hino izany famantarana roa izany azy izy, na hiaino ny feonao, dia aka rano avy ao amin'ny ely ianao ka ahidinao amin'ny tany maina, ary izay rano alainao avy ao amin'ny ely dia ho tonga raha eo amin'ny tany maina. Ary Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo, mifona aminao olona tsy mahay mandahan-teny na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao izao azy, fa voja vava sy miadam-piteny aho. Ary ho Jehovah taminy, iza moa no nanao ny vavan'ny olona, ary iza no mampamoana na mampaharenina na mampahiratra na mahajamba? Tsy izao Jehovah va? Ko ankehitriny dia mandeha ihany, fa izao no momba ny vavanao ka hanoro izay holazainao. Fa hoy izy, Tompo, mifona aminao irao izay tianao irahana. Dia nyrehetra tamin'i Mosesy ny fahatezeran'i Jehovah, ka hoy izy, tsy eo ihany va arona Levita rahalahinao? Fantatro fa mahay mandahan-teny izy, ary indro koa avy hitsenanao izy. Koa rehefa mahitanao izy dia ho faly ny fony. Dia hiteny aminy ianao ka hanolo teny azy, ary izao omba ny vavanao sy ny vavany ka hanoranareo izay ataonareo. Ary izy teny amin'ny olona hisolo anao, ka dia izy no solo vavanao, ary ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy. Dia ho entinao eny an-tananao io tehiny io izay anaovanao ireo famantarana ireo. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola napaka mamponareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny mofinaina izay novakitsika teo dia maneho amintsika ny fifandresen-dahatra eo amin'Andriamanitra sy Mosesy.
Andriamanitra efa dodina sy maika hanavitra ny vahoakany amin'izay fanandevozana nahazo azy ireo tao Egipta. Haitsika tsara fa fanandevozana nahazo ireo dia 100 taonany fa tsy hoe hery taona akory na 2 taona. Maika Andriamanitra ny hanavitra ny vahoakany ka niantso olona Andriamanitra mba ho fitaovana hanatanteraka ny drafim-pamonjeny zany. Dia Mosesy no nantsoina kanefa eto dia ilay olona antsoina dia milaza ho tsy mahefa, milaza ho be fialan-tsiny, nanilika any amin'ny hafa mihitsy aza ilay andraikitra izay nampisahanin'Andriamanitra azy. Saingy izao ny drafitr'Andriamanitra dia efa vita milamina tsara, efa vita mialoha ka tsy misy afaka miala amin'izany drafitra napetrak'Andriamanitra izany. Eto ry havana malala dia tao amin'ny soratra masina isika, tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hoe raha miara-mandeha amin'Andriamanitra, ahoana tokoa moa ny atao raha miara-mandeha amin'Andriamanitra. Mila miara-mandeha amin'Andriamanitra isika ry havana malala, voalohany indrindra mba ho afaka mitahotra sy ny fanahiana. Mila miara-mandeha amin'Andriamanitra isika mba ho afaka mitahotra sy ny fanahiana. I Mosesy dia naneo izany tahotra sy fanahiana ao anatin'izany manoloana ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Eto amin'ity mofinaina ity dia efa nanehoan'Andriamanitra famantarana izy, ny tehina, ny vadika bibilava, ny tanany tonga boka. Efa nanehoan'Andriamanitra famantarana sy ny voninahitran'Andriamanitra izy. Kanefa izao na dia nanehoan'Andriamanitra izany famantarana izany azy izy dia mbola nisalasala ihany, ary mbola nampanantenain'Andriamanitra izy hoe mbola ahita famantarana hafa ary ianao. Fa mandiana ataovy loha ny asako. Fa izao ny famantarana izay hoe ampombaina Mosesy io, izay nampisalasala Mosesy, izay nahatonga ny Mosesy hanatahotra sy hanapanahiana ao anatiny dia hoe sendra mba tsy hino aho izy ireo zanak'Israely ireo. Fantatrao tsara ireo zanak'Israely ireo fa tsy hino aho izy na isy famantarana ary. Dia Andriamanitra efa nanome teny mihitsy hoe misy famantarana hampombaina anao, ka na tsy hino aza izy ireo dia mbola anehoako famantarana ihany koa. Kanefa tao anatin'izany rehetra izany ry havana malala dia izao be fanahiny Mosesy, natahotra Mosesy, ary eto dia ahitana fa hoe olona tena tsy vonona andray andraikitra, tsy vonona ho irak'Andriamanitra, tsy mahatoky ny fitantan'Andriamanitra ity Mosesy ity. Tsy mahay mandahan-teny aho izy, votsavavy miadam-piteny aho rehefa miteny, ary ny efarany aza dia hoe irao rangaha izay tianao irana, fa tena tsy vitako mihitsy io, tena feno fialan-tsiny izy zany eto. Saingy hoy ny tompo eto hoe mandeha ihany. Zany teny zany ry havana malala no hery lehibe ahatonga antsika hiala mitahotra, ahatonga antsika tsy hanapanahiana raha iran'Andriamanitra isika. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa tsy mandeha miaraka amin'ny tompo isika dia ho kivy amin'ny tahotra sy ny amin'ny fanahiana eo anatrehan'ny fanirahana ataon'Andriamanitra antsika. Fantatry ny tompo raha teo anefa ny fahalementsika, fantatry ny tompo fahavoafetra isika, fa izy kosa nefa ao anatin'izany dia mampitondra famantarana hampombaina antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala, mety be dia be ny anton-javatra raha miantso ny tompo, mantefa amintsika ny antsony, dia be dia be ny anton-javatra mety hitenenantsika amin'ny tompo hoe za mbola kely, za mbola tsy mahefa n'izao teny izao ireo olona ireo irahanao itoriako ireo ve mba hieno ahy ireo, tena mandray ianao Andriamanitra olona hafa fa tena tsy vitako ireo. Ary antsika tsara moa ilay hira iny hoe mihifikifika ny sasany rehefa tendrena maka teny, rehefa tendrena hivavaka milaza ho tsy mahay efa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala, aza be fialan-tsiny ary, aza sarotahotra ary, aza be fanahiana ary raha miantefa aminao ny antson'Andriamanitra. Isika fiangonana anie antson'Andriamanitra mba hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aza milaza hoe, aza na hoe miteny hoe tsy mahefa izany toro filazantsara izany Andriamanitra, fa izao ny teny izay ho tenentsika amin'ny olona amin'ny manodidina antsika dia Andriamanitra mihitsy rehefa mametraka izany eo am-bavantsika. Dia mahereza indrindra ry havana malala, aza kivy, aza matahotra raha miantefa aminao ny fifidianan'Andriamanitra. Mifalia ary satria matoa ianao fidian'Andriamanitra dia olony azo ampiasaina ianao zany anao ny asany. Ary tadio tsara, raha ianao no manira tena dia tsy ahomby ianao, fa raha Andriamanitra no maniraka anao dia isandratan'ny voninahitran'Andriamanitra ny asa izay antsony anao. Fa ny hafatra faharoa dia izao, miara mandeha amin'Andriamanitra, mila miaraka mandeha amin'Andriamanitra isika dia mba ahitantsika
ny asa sy ny fanampiny antsika, mba hitantsika ny asa sy ny fanampiny antsika. Rehefa nandafôry Mosesy manosokevitra manome vahaolana dia izao rehefa nandafôna izy tezitra Andriamanitra ny farany noho ny fihetsika sy ny teny izay nataony Mosesy. Naseho an'Andriamanitra taminy fa misy Arona rahalahy izay mahay mandahan-teny dia io any aseny miteny eo alohan'ny Mosesy. Ny zavatra hita eto izany dia izao, tsy ilay Mosesy mihitsy, tsy Mosesy mihitsy akory no hoe olana, fa izao ny olana dia ilay ny Mosesy tsy manaiky ny vahaolana atolotr'Andriamanitra azy. Zay ny olana izay mitranga eto izany. Andriamanitra manome vahaolana, fa n'ilay vahaolana izay atolotr'Andriamanitra tsy atokisany iray ihany koa. Ary izany no mampatezitra an'Andriamanitra eto ry havana malala. Io no ampiasain'i Jehovah Mosesy eto, hoe mba hiteny hisolo vava a Mosesy. Fa izao ilay fifidianan'Andriamanitra dia tsy miala amin'ny Mosesy hoe i Mosesy no solo vavan'Andriamanitra hiteny amin'ny Arona. Zany hoe rehefa nofidian'Andriamanitra zany ny olona anankiray, na hiala tahaka n'inona azy izy, na hiafina tahaka n'inona azy izy, dia izao Andriamanitra tsy miala aminazy zany. Tsy miala aminazy zany mihitsy Andriamanitra. Ary iny olona iny izay nofidian'Andriamanitra iny dia anehoan'Andriamanitra ny asany sy ny fanampiany ao anatin'izany. Jereo tsara angeto hoe manilika Mosesy ameo olona hafa ilay teny, fa i Arona no men'Andriamanitra. Solo vava fotsiny io hoe Andriamanitra solo vavanao izy, fa ianao kosa no solo vavako. Ry havana malala, soratra masina dia milaza mihitsy eto hoe izao no omba ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao. Zany hoe ny dikany hoe momba dia hoe miandany aminao mampiteny anao. Zany hoe rehefa Andriamanitra zany no momba antsika dia izy no mampiteny antsika, ka ny teny izay ambarantsika amin'ny manodidina antsika dia ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tsy izay torapontsika akory na izay maresy lahatra antsika akory, fa izay teny ampitondrain'Andriamanitra ihany no ampitantsika amin'ny manodidina antsika. Ry havana malala, raha ampitahaina ny amin'ny zava-nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy izao perikopa izao, dia tonga ao an-tsaintsika ny asa fanampiana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany. Raha irahana izy ireo hitory teny, raha nandeha teny ambony sambo izy ireo, izay perikopa vao lalovantsika tamin'ny volana Jona iny, dia izao raha tody zavatsarotra izy ireo teny ambony ranomasina, dia Andriamanitra mihitsy, Jesosy Kristy mihitsy no nisolo vava azy ireo, no niteny teo anatrehan'izy ireo tamin'ny ranomasina hoe mitsara mangina. Zany hoe rehefa Andriamanitra zany no momba antsika, iza no atoetra antsika. Ry havana malala, mahireza indrindra isika. Raha antsoin'Andriamanitra mba ho hirany, raha antsoin'Andriamanitra mba hoe ho fitaovana tanjom-pampitana hanambarany asany, fa izao hoe tsy miteny amin'ny alalan'ny tenantsika isika, fa Andriamanitra kosa no mampiteny antsika. Ary raha izy Andriamanitra no miteny dia afaka mandresy lahatra ny olona isika, fa misy famonjena zaraina amin'ny olona. Miantso olona Andriamanitra mba hitondra fanafahana ho an'ny manodidina azy. Zay ny antony nanirahana ny Mosesy hanafaka ny vahoaka teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina. Maro ny olona amin'izao fotoana izao no mbola voafatotro ny fahotana amin'ny endriny maro samihafa. Isika fiangonana no antsoin'Andriamanitra mba ho fitaovana hanafaka azy ireny. Aza be fanahiana, aza matahotra, fa Andriamanitra no momba antsika, miara-miasa amintsika ary manampy antsika ao anatin'ny asa izay hanirahany antsika. Raha fehezina ry havana malala dia izao, amakivaky volana vaovao isika izao, nanomboka omaly zany, miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao ry havana malala, fa ho afaka ho azy ny tahotra sy ny fanahiana izay mety anakana anao tsy handroso. Zay mantsy ny dikany hoe miara mandeha, ny mandeha dia mandroso ny dikany. Zany hoe mba hahafahanao mandroso tsara zany, dia izao miaraka amin'Andriamanitra ianao. Eny, tena ho hitanao ny asa sy ny fanampiny anao, fa hoy ny voasoratra hoe koa ankehitriny dia mandeha ihany, fa izao no momba anao ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao. Dia ho tanterahan'ny tompo amintsika ane izay nofidiny sy no antsony izany teny izany, fa omba antsika, omba ny vavantsika sy izay ho ambarantsika ihany koa isika. Ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nambara taminay. Hainao Andriamanitra tokoa ny mandama ny fiainanay, ary miantso olona ianao mba
hofidianao anao ny asanao anafaka ny olona maro izay mbola voafantatro ny fahotana sy ny fanandevozan'ny satana sy ny miaramilana dia indreto izay tompo vonina amin'ny alalan'izany teninao izany tsy anatao ohatra izay tsy ho be fanahiana fa ianao Andriamanitra tokoa ny miara-miasa aminay miara-mandeha aminay fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Andriamanitra raha makivaky indray izao volana vaovao izao ary izahay dia apetraka feno ampelantananao dia ny ampendoana izany manomboka amin'ity anio ity Andriamanitra dia apetraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay ny fitarihan'ny fanenao masina no aoka hitaridalina anay amin'izay rehetra tanterahanay aoka ianao tsy hamelanay irery raha makivaky ny tontolo andro izahay fa omba sy hitaridalina anay mandrakariva hiara-mandeha aminay amin'ny zavatra rehetra tanterahanay amin'ity tontolo andro ity dia mangataka aminao izay tompo mba tsy hisy akasika anay ny loza maro samihafa izay mety ikendren'ilay ratsy ny ainay fa samy hoarovanao avokoa ireto mpanomponao izay tonga mamonjy izao maram-bavao izao mety be fitaintainana tompo izahay miatrika ny tontolo andronay kanefa tompo meo fiadanana avy aminao izahay mba azonay tena misitraka izany filaminana avy aminao izany ary ny herinao Andriamanitra irery ihany no itokinay ny asa fiveloman'ny tsirairay ny asa amelomana ny ankohonana dia apetraka feno ampelantananao samy ao mpahombiazanao zany Andriamanitra ary samy anehoanao ny voninahitra ao fa matoko sy mino izay Andriamanitra fa miaino ny vavakay tokoa ianao ary mijery izay mahasoa anay mandrakariva ankehitriny dia hivavaka mangina izay dia noho ny vavaka asandratry ny tsirairay ao anatrehanao. Kely hery izay Andriamanitra fa mila ny hery avy aminao Andriamanitra mba hahatonga anay afaka manatanteraka ny asanao afaka manao ihany koa ny andraikitra maro samihafa izay mbola hosahan'ny tsirairay amin'ity anio ity dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay sy anaovanay ilay vavaka nampianarin'ny mpiana fa izay manao hoe Ranay sy ny an-danitra ho amasina anie ny anaranao tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra mioanao izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Andeha hitsangana ny fiangonana hanambara ny finoantsika natrehan'ny Tompo isika. Ny fanekem-pinoana larina voalohany raha tsika manonona manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina ateraka Maria Virjiny nijalina napaka ny Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra nipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any miviny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raha sao finoana ny tsondrano izay atolotra anareo aminaran'ny Tompo manao hoe mahireza sy mahatanjaka mahefa aza matahotra na amin'ny vadi-po fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra no mombanao tsy handaonao na hafoy anao izy amen. Mipetrary havana dia mivavah mangina. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Mandeha amin'ny fifalian'ny Tompo ry havana.